Ahoana ny amin'ireo olona izay mbola tsy nandre mihitsy ny tenin'Andriamanitra? Ampifaliana no iarabananao ny amin'izao fotoana manokana iarahantsika mandalina sy mianatra ny tenin'Andriamanitra izao. Ny isaorantsika Andriamanitra satria tonga ny fotoana izay herinandro maranana ny fianarana ny lohahevitra lehibe izay niarahantsika nandritran'izay 3 volana izay dia ilay hoe niay fotom-pinoana Areopago. Fa amin'ity androany ity tsika dia hijery ny amin'ilay hoe fanantenana ho an'ireo tsy kristianina, ary misy fanontaniana anankiray izay hovaliantsika ny hoe ahoana ny amin'ireo izay tsy mbola nandre mihitsy izany tenin'Andriamanitra izany. Misy teny fikasana izay nambaran'Andriamanitra tamin'ny olona anankiray, dia ny rainy finoana izany voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Genesis 2:20. Genesis 2:20 ka ny andininy 17 sy ny 19. Izao ilay teny fikasana mahafinaritra izay nomena asy anao. Hoy ny teny hoe hitay anao tokoa aho ary hahamaro dia hahamaro ny taranakao. Ary amin'ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambony tany, satria nanaiky ny teniko ianao. Teny izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama ity, tsy hoe amin'ny Abrahama ihany, fa natao ho antsika rehetra. Teny fikasana natao ho an'ny olona rehetra izay monina eto amin'ity tany ity. Izany hoe raha tsorina izany dia izao, tsy natao ho an'ny kristianina ihany. Na ny jodaisma, na ny islam, dia samy manaja n'ity mpanompon'Andriamanitra atao hoe Abrahama ity, izay midika hoe rainy finoana, rainy maro. Izay ny anarana iantsoana azy ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Araka ny fanadihadiana izay nataon'ny olona anankiray, dia i Charles Preston izany. Ankehitriny ozy izy dia miisa eo amin'ny 8.4 lavitra eo ny mponina eto amin'izao tontolo izao. Fa ny kristianina amin'ireo dia izao 2.5 lavitra isa. Ny Islam 2.7 lavitra isa. Ny Hindu indray dia izao hoe 2.1 lavitra isa. Fanadihadiana izay natao tamin'ny 5 sy 20 izy ity. Na ny fivavahana kristiana aza no anisan'ny tena hoe matanjaka na manjaka indrindra, dia maro ny kristianina no tsy manaraka tsara izay voalaza ny tenin'Andriamanitra. Ny fanontaniana mipetraka hoe fa nahoana? Satria mbola be dia be ireo olona izay ireo kristianina tsy mampiatra izany tenin'Andriamanitra izany. Maro ireo kristianina izay tsy manaraka tsara ny fampianarana izay voalaza ny Baiboly, ary vitsy no mitory ny filazantsara, izany hoe ilay fitiavan'i Jesosy Kristy. Ary izany no anisany ho ampirisihana antsika amin'izao fotoana izao hoe andao hizara ny fitiavan'i Jesosy Kristy mba hahafahan'ny olona mahita, maheno ny tenin'Andriamanitra. Ny fanontaniana mipetraka dia ity hoe ahoana no iasan'Andriamanitra hamonjena ny firenena eo anivon'ny korotana maro izay efa misy amin'izao fotoana izao? Satria ny teny fikasana araka ny voalazan'ny Genesis 2:20 dia natao ho an'ny olona rehetra, izany hoe be dia be izany ny olona izay mila an'izany tenin'Andriamanitra izany, mila ny fitiavana avy amin'Andriamanitra izany. Ahoana ny itsarana ireo izay tsy mbola nandre ny filazantsara? Fanontaniana mipetraka. Miandry asa ianao Andriamanitra hitory ny fitiavana, hitory ny filazantsara. Ahoana ny amin'ireo firenena izay tsy voatonona ao amin'ny Baiboly? Ny mpanoratra kristiana anankiray atao hoe Ellen White dia manambara toy izao hoe midadasika ny planin'ny fanavotana ka ampy ahasahana izao tontolo izao, ary tsy hamela ny fanahy tsotra iray ho diso fanantenana amin'ny faniriana ahazo zavatra tsara lavitra noho izao an'izao tontolo izao omena Andriamanitra. Ry namako malala, be dia be ireo olona izay mbola tsy maheno, tsy mahafantatra an'Andriamanitra. Tiako indray mamerina hoe mila asa ianao
hizara ny fitiavany. Mila asianao hizara izany famonjena Andriamanitra izany. Andriamanitra no misionera lehibe indrindra ary tia raha iasa amiko sy aminao izy mba hahafahana mamonjy izao tontolo izao. Andriamanitra dia manasa antsika hiara hiasa aminy ny amin'izany iraka masina izany. Tompane hitanao ary ho tena fantsona hiparitahany tenin'Andriamanitra ania izao sy anao ary mba ho betsaka ary ho betsaka ny olona izay vonjena amin'ny alalan'ny tenanao izay nanjara izany afatr'Andriamanitra izany. Hivavaka isika. Rainay be fitiavano, isaoranay lehibe ianao satria afaka nandray ny teninao izay tamin'ity fotoana manokana izay ifandraisanay aminao ity. Andriamanitra nampahafantarinao anay androany fa te hamonjy anay ianao ary nanome teny fikasana anay manokana fa hita ireo izay mifandray aminao. Tomporainay masonao mangataka aminao izahay mba harotsaka ao aminay ny fanainao masina mba ho anisany ho fantsona hiparitahany filazantsara-nao ane izahay ary mba ho betsaka ireo olona izay vonjena eto amin'izao tontolo izao ity. Ary ny mpanomponao izay mihaino izao ho afatra izao dia ho anisan'izay olona ho vonjena ihany koa. Tononona izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Amen.